Maro ireo asa fidinana ifotony ataon'ny tetikasa tendro hitambarany fitomboana araka orinasa fandrianam-bokatra ao amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara na ny PICAS 1 ka ilana irony fiara tsy mataho-dalana irony. Ny 17 septambra 2024 tao Anosy no natolotra ny tetikasa ny fiara tsy mataho-dalana miisa 3 ary fiara kodiaran-droa miisa 2. Ramatoa sekretera jeneraly eo anivon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana no trony ny talen'ny kabinetran'ny ministera no nanolotra izany tamin'ny fomba ofisialy. Pôle intégré de croissance agro-industrielle izay tetikasa goavana iray ametrahana an'izay paikady fampiroboroboana ny ataontsika hoe agro-industrie ny faritra atsimo izay ary ao anatin'ny fanomanana izany tetikasa goavana izany isika. Ary izay no antony ny rosoana ao anatin'ny fanomezana fitaovana satria maro ireo fanamby miandry ny tetikasa any amin'ny faritra iny fantatritsika ihany koa fa ny faritra atsimo dia isan'ny mbola misy atao hoe lalana sarosarotra ny indrindrindrindra amin'ny faritra ambanivohitra izay mbola mila nyreto ataontsika hoe fiara tsy mataho-dalana reto ary antenaina fa izay no ahafahan'ny tetikasa tsy atahotra fa hidina eny fotony ahafahana manatanteraka sy mamaly an'izay filany mpamboly sy mpiopy ary mpamokatra eny fotony ahafahana manatanteraka ny tanjon'ny tetikasa ary indrindrindrindra mitondra ny manatanteraka ny tanjona sy ny viny izay apetraky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana. Tanjon'ny fitondram-panjakana ny ampiroborobo hatrany ny sehampamokarana eto Madagasikara ary mijery izay mety ho vahaolana hatrany ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana izay Ministera Piany Tetikasa PICAS 1 mba hanatrarana ny fahafitatena ara-tsakafo izay tanjona ikambanana ka inona fa irona ho amin'ny fampandrosoana maharitra. Fantatritsika tsara izany fa na dia efa eo ary ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanamboarana ny RN13 mampifandray zany ny commune roa ny région roa eto ny région Anosy Androy dia tsika fa ratsy dia ratsy tokoa ny lalana ny atsimo izy zany ao anatin'ilay faritra isan'ny tetikasa raha tsy resaka fotsiny raha mifaritra Anosy zany dia miasa amin'ny distrika anankiroa zany ny tetikasa distrikan'ny Betroka sy ny distrikan'Amboasary Atsimo ary ato amin'ny faritra Androy tsika dia miasa amina distrika efatra distrikan'ny Tsiombe, Ambofombe mbola eo koa zany ny distrikan'ny Bekily sy ny faritra atsimo rehetrarehetra izay haitsika zany ny ratsy ny lalana amin'izany ka isorana be dia be ny fitondram-panjakana zany na mian'ireto fitaovan'ireto moa izay fiara tsy mataho-dalana zany ahafahanay manatratra an'izay tanjon'izay marina fa teo anatin'ny efa taona sy embolana ny faharitan'ny tetikasa ary ny fandriana dia mba ho totosa alohan'ny taona 2024 zany ny tetikasa PICAS andihan'ny voalohany ka iroso amin'ilay tetikasa PICAS faharoa araka ny nambaran'ny ramatoa izy teo zany tsika.